hoanao zay zanak'Andriamanitra ary nataony ankonana sy fianakaviana taranaka mitoetra amin'ity vohatra katikely ity finaritra riavana malala andeha averintsika ary ka mba afaka mifampijery sy mifampitodika na arina na havina vanana dia ifampirary soa amintsika rehetra ho anareo ny atokotany mahare tsara ianareo ka hiteny hoe finaritra amin'ny kavia kavanana anoloana aorinanao ianao. Teny fiarabana zay nanambarany Jesosy ny amin'ny mahavelona na nitsanganany na nresy ny fahafatesany zany ka ny finaritra dia salama nefa tena mahatsiaro ny amamy fiainana. Asa moa mbola mahatsiaro zany amamy fiainana zany tsika fa anio dia tian'Andriamanitra ho tsapatsika zany fitiavany atsika zany taranaka mifandimby ka tia nomeny fiainana lavorary. Koa ny ten'Andriamanitra zay hotoriana amintsika dia ny Jaona 2:10 ny andininy fa 5:20 ka hatramin'ny 9:20 andeny rahantsika mamaky raha mba azon'ny teknisiana atoeny amin'ny écran io andininy fa 10:20 sy 9:20 io dia rahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'ny tompo dia ary vakitsika amin'ny anaran'ny tompo zany manao hoe ho Jesosy taminy saotra tompoko zany teny zany aiza moa no andrenesantsika azy matetika amin'ny fotoana inona amin'ny fotoana andevenana eny amin'ny fasana zany hoe fotoana manahoana zany no ilazana amintsika le tenin' Jesosy hoe zao no fananganana ny maty sy fiainana. Fotoana zay mandreraka ny foa, fotoana zay mahakivy, fotoana zay tena tony tsy ahitana intsony araka amin'ny fitenitsika hoe noho ny afenon'ny ranomaso dia na ny eo akaiky eo aza ny rafozana tsy hita ny zanaka tsy hita adino zany zany fotoana zany tsy ahitana dia zay ny ola zany hoe fotoana zay foana ohatrany tsy misy ninninona trenao ary zany fahafoanany zany nolona zany Jesosy raha teo anatreny Marta sy Maria raha nytantara eto zay namony anadany Lazarosy ka nitenenany hoe izao no fananganana ny maty sy fiainana. Ny afatra voalohany ho aso ho anao ho antsika zanaka sy mpiara-mivavaka eto amin'ny fitandremana katikely ary dia zao anangana anao Jesosy, anangana anao Jesosy na hoe ampitsangana anao Jesosy, ampitsangana anao Jesosy. Rehefa marary moa ny olona dia inona ny fihetsika ataony na hoana nalala afantarana hoe marary ty olona ty. Rehefa marary nareo maninona mbola mitsangana ve fa maninona matory ary rehefa matory dia ny maty koa dia matory tsy mitsangana zany ka raha misy marary mafy matory eo ampandrina tsy afaka mihetsika eo ka rehefa mba anontaniana hoe manao zay le namatsika marary iny ka avaliny hoe
efa mitsangana izy zany dina dikany hoe efa mitsangana zany efa sitrana efa salama afaka amin'ny aretina afaka amin'izay rehetra mangeja azy zany natao hoe mitsangana fa raha mbola batainy fandrina izy mbola lamahany fandrina izy eny tsy afaka mitsangana izy dia mbola misy mamatotra azy ao fa anio dia zay mihitsy lazain'i Jesosy izaho no fananganana ny maty sy fiainana zany hoe ambaran'i Jesosy mihitsy fa izy dia ampitsangana anao izy anafaka anao izy amin'izay rehetra mangeja anao ka tsarovy fa milahatra tsara le teny zaho no Jesosy no fananganana ny maty dia inona manaraka azy ny fiainana zany hoe tsy misy olona afaka andeha raha tsy mitsangana aloha sa raha mbola tsy mitsangana ianao dia efa mandeha tsy mandeha ny lazana an'izany fa mikisaka raha mbola tsy mitsangana ianao nefa mandeha dia mikisaka ianao zay na mivadibadika ianao zay fa matoa ianao atao hoe mandeha dia mitsangana zany hoe anio dia atsangany tompo ianao ary miaraka amin'izay dia omeny ny fiainana ianao avelany ovely ianao dia avina malala fandretsika matetika izany teny zany fa anio amin'ity fetin'ny taranaka zay ezahantsika hoe tsy ny fety no miazona ny taranaka fa ataontsika hoe taranaka amin'ny fety zany hoe le taranaka no mampisy ny fety azonareo tsara ny elanelan'izany raha hoe fetin'ny taranaka mantsy dia ohatrany hoe foronina fotsiny le fety nefa le taranaka osa dia osa le taranaka tsy afaka fa voan'ny parapaingo le taranaka tsy salama le taranaka tsy afaka mbola mitsangana fa rehefa le taranaka no mifety dia izy no manao kilalaka zany moa le kilalaka etsy tsy lay dimy hitanareo fa lay fanehoana lay fandresena ny fahavalo satria mantsy misy anarany ange reny ho an'ny tanàna misy dalo dia rehefa avy nandresy sy nababo ka nahaverina ny omby mpanaradi ny omby dia manao kilalaka izy mitotorepika izy fa nandresy ny fahavalo ary zany ny heviny ene fa ndraindray avadika amin'ny zavatra hafa le tena fotom-pisainana ao anatiny reny kolotsaina malagasy reny ka vanim-potoana zay sisy milaza azy hoe moro zao vanim-potoana iainantsika zao ry havana fa vanim-potoana sarotra ho mifiteny azy eo amin'ny lafiny tontolo iainana zao tontolo zao dia mitebiteby ary tsika manokana dia mahita fa maninona moa zao ny andro maina dareo mbola afaka misasany telo tsisy ny rano tena tsisy rano misy na nosotroana aza tsy misy maina tanteraka mihitsy vakivaky ny tanimbary ary zany miainatsika lafo ny vidin-javatra misonitra ny vidim-piainana ao anatin'izany dia lazaina hoe sahirana izao tontolo zao sahirana itsika tsisy afaka miala amin'izany na zana ianao sahirana itsika ary betsaka no kivy betsaka no mivalaketraka ary vao maika aza mitombo mitebiteby satria mbola miôdiôdy raha matoa corona zany mbola miôdiôdy izy efa mampirediredy mantsy izy io rehefa misy vanim-potoana zay nanaovana vaksiny dia lanontany lay
infirme hoe inona vaksiny atao aminao dia niteny ilay teo aloha ny a jensen ny a Covishield dia nisy vady lefa lehibehibe avy any ambanivohitra ary ninareo mba inona deuxième vague tompoko tena mitebiteby tena ao anatiny zay atao hoe tena tony ny fahafoanana ka tsy fantatra intsony inona no ataoko ary zany ny zava-nisy teo amin'ny Maria sy Marta fa Jesosy ny teny hoe izaho no fananganana ny maty sy fiainana anangana anao ampitsangana anao ary ampandehanao ka nomenao fiainana vaovao indray ame fiainana vaovao indray ary raha ny fiainana vaovao zany mambara amintsika hoe mahatoky tsy hoe afaka anangana anao ny tompo fa izy mihitsy no ampitsangana anao raha mino ianao ary izy mihitsy no ampandeha anao ka amerina aminao ny fiainana raha namaky tsara ny atsika ilay voalaza tao amin'ny Amosy ka tsy raisitsika toy ny vaky teny mahazatra fa eritreretintsika zay lazaina sy toko omen'Andriamanitra atsika zanany mba jereo ane zay ambarany ao amin'ny Amosy toko fa 7 nde raha sy fotsiny eren'ny 7:10 zao ny voalaza ao indro avy ny andro ho Jehova zay atratraran'ny mpiasa tany ny mpijinja ina moa ny dikan'izany ianao tonga mpambolena vaovao miasa tany fa manenona mbola misy zavatra jinjaina misy vokatra zay ampiakarina azonareo an-tsaina moa zany inona ny ilazana an'izany tonazina fa ny zava-misy angety zao hoe androany ianao mandray karama amin'ny farany volana ianao tsy todikory dia manenona tsisy tsony fa raha vadika fiainantsika andavanandro zany dia hoe andrano ianao mahazo vola tonga amin'ny farany volana mbola tsy lany akory lay ny raisinao zany angeny eviny ary dia jereo tsara ary ny mpanososy voalopoka atratrany mpamafy ny tendrombohatra hipopotra ranom-boaloboka ary ny avoana rehetra iepo ary ampidiko ny Israely avy amin'ny fahababoana ary anangana ny tanàna efa rava ka onao ary ianao tany-boaloboka izy ka isotro ny divay avy aminy anao sako izy ka inana ny vokatra eny amboleko amin'ny taniny izy ka tsy hongotana amin'ny tany zay nomeko azy intsony izaho no izy zaho ny Jehova zany no ambarany teny Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana ary io dia fanehoany Jesosy fa izy lay Andriamanitra velona zay aleresatsika teny samihafa le teny Jesosy hoe zaho ny voaloboka zaho ny vavahady zaho ny lalana sy fiainana ary zaho ny fananganana maty sy fiainana dia avana malala fifaliana sy fanomezatoky zay azo n'Andriamanitra atao aminao zany ka na dia ao anatiny zay fahatselovanao ho tony ny tsy misy fa foana tony zay miatika fahafatesana dia izany no averin'Andriamanitra indray aminao ny fiainana anangana anao izy raha namaky ny Kolosianitsika dia mahita tsara an'izany fa efa netiny Jesosy tamin'ny nofony zany fahafatesana zany kanefa nitsangana tamin'ny maty izy ka atonga antsika taranaka ho feny fitaliana raha lazainy amin'ny teny hafa zany le havana dia fitiavana tsy misy tambony fitiavana tsy misy fetra fitiavana zay tian'Andriamanitra ho tsapanao ndray
anio ary tsy anio ihany amin'ny fiainanao manontolo ka tonga anao ho taranaka mifety ary ho taranaka mifety ka mampisy fety ao amin'ny baiboly ao misy anarana mpaminany antsoina hoe fety zany hoe anisan'ny mpaminany anankiray rehefa mba atao jerenareo zany izy le mpaminany a rehefa adika ny anarana dia hoe fety misy anarana hoe fety eto ny reny rehefa teraka ka adinon'ilay narary dia ataony hoe fety ny anarany zanany fa ingane tsisy nareo tanora mbola iteraka ka narary mafy dia ho ataonareo hoe sanatria loza ny anarany zanakare satria zay no nazaona azy hoe loza ny nazaona azy fa mifety rehefa teraka ka fety ary ny olona mitsangana natsangan'Andriamanitra ny olona zay natsangan'Andriamanitra ka mandeha mahita ny fiainana tolotr'Andriamanitra azy no afaka mifety rehefa Andriamanitra no miteny dia izy koa no afaka mahatanteraka an'izany koa andeha samy mifampitotsika indray isika dia ometoky ny eo akaikinao sy ny eo anelanao fa ampitsangana anao ny tompo teneno aminy ampitsangana anao ny tompo ary zany no ilazana tamin'ny Isaia fa rehefa nampitsanganana ny zanak'Israely dia hoy izy hoe mitsangana miazava fa maninona tonga ny fahazavana mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ahoana moa ny endrika hitana hoe mazava miramirana dia samy mba mitsika am'izay akaiky ny ara jerena miramirana sa misy tsy miramirana ohatra mbola mety mototra be ary fa misy zay ny fahazavana miramirana ary efa mifankahitaka miramirana dia zay mitsangana salama afaka am'izay mangezy ka anio mampitsangana anao ny tompo matoky fa na inona endrika zay mety mangezy anao amin'ny fiainana zay lazaina hoe fantrana fijaliana ain'Andriamanitra sorona aminao zany ain'Andriamanitra ovany ary avadika ny tantarany mpiainanao ho amin'ny fiainananao dia ary aritsangantsika anao nira fanevan'ny FJKM fa 30 taona mitsangana ianao rominy dia aritsangantsika aza malaina mitsangana
mipetraka ianareo fa faharoa dia izao anangana anao Jesosy ampitsangana anao izy mahatoky fa anarina ny fiainanao izy fa rehefa nilazainy zany Marta omantsy maro teto hoe raha teto anao Jesosy dia naninona izy tsy maty ny anadahako kanefa fantatro fa zay angatanao amin'Andriamanitra ane dia omen'Andriamanitra anao dia hoy ny valitenin'i Jesosy hoe hitsangana ny anadahanao dia hoy indray Marta hitsangana izy fa rehefa rovina rehefa ela be any tsy zay rehefa amfarany ny andro dia zay nahatonga an'i Jesosy nyteny hoe zaho ny fananganana ny maty sy fiainana zay mino aho dia maninona na dia maty aza dia velona indray ary zay rehetra velona ka maninona ka mino aho dia tsy faty mandrakizay zany hoe ny finoana fa anangana anao ny tompo dia ankehitriny no iainanao izany raha ny fitenina zatra dia zao dia zao tsy miandry raha ampitso tsy miandry afaka pitso fa zao dia zao fa le Andriamanitra velona mandrakizay no manomenao fiainam-pandresena ka mahana fiainam-pandresena mandrakariva ianao ny zavatsarotra dia isy ary mbola isy ny fahafatesana mbola isy ary mbola isy satria ny vovoka tsy maintsy hiverina vovoka fa ireny dia tsy anala mihitsy na oviana na oviana ny fiainana efa iombonanao amin'i Jesosy velona ireny dia tsy natao anarona na andrakotra ny fiainanao le Andriamanitra velona nefa manomenao zany fandreseny zany ary zany le havana ny hoe sahy amin'izay atao sahy rehefa mamafy moa ny olona dia atao inona ilay vary ohatra raha vary mafafy afoy tsy zay afafinao afoy tena eviny dia ohatra ny ariana ary zany natonga ilay fanoaran'i Jesosy hoe nandeha ny mpamafy dia rehefa namafy izy dia nisy voafafy taizy teny amoron-dalana misy teny ambony vatolampy misy teny amin'ny sy ny sisa fa nisy zay voafafy teny amin'ny tany tsara fa rehefa maky an'io ianao lay voafafy zay natao very teny amoron-dalana teny amin'ny tany tsilo teny tany mariva teny ambony vatolampy dia kely zany sisa amin'ny tany zay voafafy teo amin'ny tany tsara fa lay voafafy teo amin'ny tany tsara rehefa namokatra dia naninona 30 eny 80 eny 100 eny zany hoe mihoatra lavitra no zay heverinao narina zany tovy amin'ny voatapihan'ny mamo anankiray no hôtel fa firy no aloha dia ohatran'izany zany io tena mihoatra lavitra amin'izay ny heverinao nafoy no jinjainao no raisinao ary zany no dikany hoe fahafozana tena toy izay mamoy zao no mba fampahirezana atao an'ny mpitandrina mbola tanora raha vao andeha hivoaka le teny ao amin'ny soratra masina hoe zay mahafoy ray na zanaka na reny na vady ny amin'izao andro ankehitriny zao dia azo zanaka reny anabavy rahalahy mihoatra no zay tovolahy kely mbola 5 taona 20 taona alefa ny amidezaka be any dia tsaro fa afonao daholo ny fianakavianao fa mihoatra lavitra no zany ny fianakavianao ao nay mpitandro dia zany ny fisaliana
mety miankonanay izy vitsikely mety manadino anay fa inareo zao tena ankonanay mihoatra lavitra de tahaka zany natao hoe fahafiozana mahafoy ianao fa manatena mihoatra lavitra noho zay nafoinao no raisinao no jinjainao ary zany mombarany tompo fa raha atsangana ianao ka alefa ny mandeha ianao de ataony tombo ianao ary de afaka ioty ianao rehefa avy eo ioty ny vokatra ka ny fiainana ny finoana de tena fahafiozana ary tena fanehoana fiainam-pandresena zany asinareo raha efa manandinika tsara ahoana moa ny vavaka nataon'i Jesosy rehefa teo amin'ny hazo fijaliana izy Andriamanitra maninona nahoanany de maninona nahoanany de mahafoy ahy ianao toy izay nafoin'Andriamanitra mihitsy mandray fanasan'ny tompontsika fa alay teny ampiasaintsika hoe ny mofo zay vakina de ohatra ny moramora hoe vakina fa ny tena heviny de zao ny mofo zay potipotena zay torotorona zay toy zay foanana de zany no anatena antsika fiainam-pandresena fa rehefa nafon'Andriamanitra Jesosy de izy ihany no nampitsangana azy niala tamin'ny fahafatesana izy ihany no namerina sy nampandresy ka na ny vato be zay neverina tsy voakodia aza de naninona rehefa nahita jeren'ny vehivavy efa nokodia ary zany no fiainana zany atao hoe mitsangana ka mandeha mitombo ary tonga mitovokatra ary fiainana mandrak'izay zany rano ry havana nefa atsika miaina zany fiainam-baovao zay nomen'Andriamanitra atsika zany de ny fiainam-pakasitrahana an'Andriamanitra mahay makasitraka an'Andriamanitra isika ary zany fakasitrahan'Andriamanitra zany no endrika ny antsoina hoe fitiavana an'Andriamanitra satria mahatoky isika fa na de mandalo fahafatesana azy rehefa mino dia velona ary raha mbola velona isika dia tsy ho faty mandrakizay tsy teny tsony lay fomba fiteny ara-pinoana hoe miofo zany mantsy hoe tsika tsy mandalo fahafatesana fa miofo mbola sarotra amintsika zany fa ny tena marina de zao na de maty azy isika dia tsy ny fahafatesana intsony no mandrakotra ny fiainantsika fa fahavelona rehefa mandinika ny fiainan'ireo ataontsika hoe jetilisttsika ohatra ny atandroy zay lazaina hoe ndray tsy mivavaka de ohatra n'izy indray no mahazo lay finoantsika kristianina fa ny atandroy nge rehefa misy maty mitotirepika satria maninona sy lay fahafatesana ngeza be fa lay fiainana zay atenaity ka de mamonompo telonjato izy mamonompo sinisisy izy la niny ny fananare totorepika mandy izy tsisy fisaonany zany fa tsika kristiana zay milatany hoe na de velo azy izy ka mino ady faty tapabolana tsy mety mihinan-kanina zany ry avy no mila mampieritreritra atsika azotsika marina ve tena iainantsika tokoa ve sarahatra zay ka ankehitriny de fanabakana no atao raha mahafoy ianao tsia olo soatra masina zay mino ahy ka velona de tsy ho faty malaza manana ny fiainany mandresy ary mpandresy amin'ny finoana ka na vy na vato de manana trandy ny fifaliana tsy azo asorona intsony eo amin'ny fiainany ary naseho ny martyra rehetra zany ry havana raha salama martyra de zany efa mipetraka eo amin'ny tendany lefina miranirano fa voalazany zay nanatrika fa miramirana ary nanao hira-pifaliana hitako ny lalatsara ka izorako zao azoko ny famonjena ka maninona ka tazomiko zao
dia olona mpandefina azy andao andefa tsy olombelony ity, tsy olombelony ity. Ry Stefana namirapiratra rehefa nitoram-bato ary zany le fiainana na dia miatra aminao aza tsy ororo, tsy tahotra, tsy mitondra famozam-po fa mampitoetra fiombonana pahavelomana amin'ilay Andriamanitra velona dia Jesosy Kristy ka mahatonga anao anana fiainam-pakasitrahana, fiainam-pahafozana zay atsiarovanao fa iotazanao ny fiainana diny ankehitriny, ny fitahino amin'Andriamanitra anao diny ankehitriny ary ratry zay amin'ny fiainana tsy manam-pahataperana amin'ny fandovana ny fiainana mandrakizay. Dia ary tsangantsika amarana zao afatra va amin'ny tenin'Andriamanitra zao ka tsarovy fa atsangan'Andriamanitra ianao, ampitombony ianao, dia izao ianao dia ataony miainy zany fiainam-pandreseny zany. Ary tsangantsika ataontsika ny firana fanampy nefa 20 dia sy zanakitsika hitarika atsika amin'ny hetsika zay anehotsika zany fiainam-pakasitrahana izany. Lasa aloha iandro kely azy ho tongosika dia tomboka. Dia ho antsika teknisiana izy alaina sary dia mba manaraka ny any tokotany ireo izy mirahalahy. Firana fanampy nefa 20 tsy misy reharehako. Izy roa lahy alaina sary dia ny any tokotany mba afaka manaraka ny fihetsika. Fanotontsika.
zao ary fentsotra zay hotadinao ary reketo an-tsainao sy amponao mitraka fa azakivy fa Jesosy no mombanao mitraka ka azakivy fa Jesosy no mombanao mandehana amin'izao herinao zao fa Jesosy no miaraka aminao ary miderano tompo fa efa azo antoka ny fandresena zay omeny ianao eo anivon'izao tontolo zao satria zay mino azy dia ho velona mandrakizay ny fandresena zay ety mandresy zao tontolo zao mantsy araka ny soasamasina teneniny ny finoantsika dia ndeha ary angataka amin'ny tompontsika ianao hoe tompo ampitombony finoana vereno ary tompo ampitombony finoana Andriamanitra ampahity zany fandreseny zany aminao ho voninahitry ny anarany amen